Mahakasika an'ilay fihetsiketsehana izay nokasaina hatao teny Antsahamanitra moa dia nanome fanazavana Atoa Alain Andriamiseza tompon'andraikitra voalohany ao anatin'izany. Lova nomena sy mahamisera soanay vo. Le fihetsiketsehana naingina tokony natao anoanana ny fihekevitry ny mpizaika izay nokarakarain'ny FFKM fa tsy fihekevitry ny FFKM izay nokarakarain'ny mpizaika dia tokony natao tamin'ny sabotsy teo iny kanefa kosa moa nifampiresahako tamin'ny moreky ary ny conférence de presse nataon'ny moreky ny alarbial izy iny milaza hoe misy terroriste eto Mahakasika misy mpanororo tady anao fihetsehambahoaka dia amin'iny atongavany korotana misy grenady any misy bomba misy kalaknikov rehefa nare an'izay zay nangataka nanao fangatahana atao Antsahamanitra vetrany alohany zareo nanao fangatahana io de fa ny zavatra nampiasainay dia ny hoe izay ao Antsahamanitra no anao mbola tsy anao ny Ambohijatovy zay na dia nilazan'izany ary tia ny fahazahoan-dalana ny arivan'ny zoma voazonay avy any amin'ny préfet tsy de fatosoan'ny préfet kosa le izy moa satria mbola nisy an'izay le resaky ny moreky zay moa tsy fantatra moa izy marina ny tena tatana ny Tananarivo fa amiko tokony préfet no malala ny lalàna amin'ny fomba ny fanaovana ny zavatra io kanefa mo de demande d'autorisation ny ilainy tena anaovako demande d'autorisation rehefa nanazava ny préfet ary za mitovy hevitra amin'izay lettre d'information natao satria Antsahamanitra tompoko dia kianjan'ny zatovany ary kianjan'ny zatovy dia misy tompony fa tsy hoe ampanjakana amin'ny herin'ny sabotsy zay dia hanao ny fihetsiketsehana zay tokony nokasaina tamin'ny sabotsy teo fa mandrapatonga an'izay dia zay efa nanambara hoe samboly aloha le terroriste raha nyfaninoko azy teo ange dia fa sady efa misy information misy fivorina miafina tany ananina tany misy grenady efa fantatra ny misy azy misy bomba misy kalaklikov tokony samborana ao dia hita hoe izy marina moa no tena tompon'andraikitra amin'ny zavatra any amin'izay zay milamina manao ny fihetsiketsehana iny